De faly miarabatsika rehetra indray mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny MBS TV amin'izao fandaharana vaovao be zao satria raha hitantsika tsara ny lohateniny dia hoe seho ny herinandro mazava be angamba zany lohateny zany hoe ho tantaraiky eto ho resahako eto hoe aiza miseho amin'ny herinandro avy zao asa hoe misy hetsika iragasy ary misy foara ary misy cabaret ary dia ho resahako eto hoe aiza daholy ny toerana tokony ho alehantsika rehetrarehetra satria irahantsika malala fa amin'ny fiainana koa dia mila mba miala voly indraindray dia antom-pisian'ny fandaharana zany na dia efa mampiala voly anareo ary izy hoe andavanandro mandeha amin'ny fahitalavitra dia mifarany herinandro tsika mba mamonjy an'ireny toerana ireny ka eto am-panombohana dia ho tantaraiko anareo hoe inona daholo ny fizarana atao anatin'ity fandaharana vaovao be eto amin'ny MBS ity. Fizarana voalohany dia ho tantaraiko anareo hoe aiza daholo ny misy hetsika amin'ity farany herinandro ity na amin'ny herinandro zao amin'ny faran'izao herinandro zao asa iza malala mety amin'ny talata le hetsika dia ho tantaraiko anareo eto ihany koa fa matetika moa rehefa ohatran'izao dia ny farany herinandro ny misy hetsika cabaret, spectacle, show, zavatra isan-karazany ka ny fandaharana ny fizarana faharoa indray dia ho tantaraintsika koa satria any ivelany dia misy hetsika ihany koa dia ho zaraiko aminareo hoe inona indray ny hetsika tany ivelany nalaza ny songadina tamin'ity herinandro ity ary ny fizarana fahatelo farany dia mandray vahiny ny vahiny ho avy eo ataontsika surprise foana hoe iza ny vahiny rehefa avy eo misy vahiny zao rehefa avy eo fa ataontsika surprise fa andao hoarahantsika ny zanam-pandaharana voalohany. Ny hetsika voalohany ampahafantarina anareo dia tsy iza fa nitarika Samuela na hoe i Samuela izay anao fampisehoana ao amin'ny Alliance Française Andavamamba ny zoma voalohany volana febroary ho avy zao amin'ny 7 ora no manomboka ny fampisehoana ao amin'ny AFT Andavamamba. Ary ny hetsika faharoa ampahafantarina anareo ihany koa dia ny tarika psychopasy ho antsika mireviny gadona rap zany dia mana fotoantsika ao amin'ny CRAM eo Akatso manomboka amin'ny 2 ora ny voalohany volana febroary zoma ihany io fa amin'ny 2 ora tolakandro eo amin'io zareo dia anolotra ny album vaovao dia ny mahafinaritra kely dia sady miaino zany tsika ny tongotsika zany dia miara-miaino an'ilay hira miara-miaino an'ilay album dia avy eo misy séance kely karazana ady hevitra kely hoe inona tonga zany tonkiry zany ina zany hoe misy resadresaka iarana mitarika psychopasy ary ho fankalazana fahavalo taona ny Zary Galeria dia mikarakara hetsika zareo isy hetsika goavana satria dia ho avy ao ny tarika anjava anafana ny lanonana amin'ny voalohany volana febroary ho avy zao amin'ny zoma ihany ny fotoana fa manomboka amin'ny 4 ora hitantsika fa amin'ny zoma zany dia tena be da be mihitsy ny hetsika ka anjarantsika ny misafidy ary mbola amin'ny voalohany volana febroary zoma ihany dia isy ny grand cabaret iarahana amin'ny Tovodray sy Tosy ao amin'ny SK Mélodie Mandriambero amin'ny 7 ora alina manomboka ny lanonana ary amin'ny sabotsy ho avy zao faharoa volana febroary dia isy hetsika mafana be ao amin'ny Bonara be 67 hectares satria dia anafana ny hetsika i Dr JB Junior manomboka amin'ny 4 ora alina. Ary ho antsika mpakafy gospel kosa dia mahana fotoantsika amin'ny alahady 7 volana febroary amin'ny 3 ora tolakandro anarahantsika ny TGC na Tana Gospel Choir ho antsika mpakafy zany dia mahana fotoantsika amin'ny lahady amin'ny 3 ao amin'ny Trampokon'olona Analakely. Amin'ity zanam-pandaharana faharoa ity dia lazanareo hoe inona ny hetsika malaza any ivelany any amin'izao fotoana zao amin'izao ora itenenantsika zao dia miketriketrika mihitsy zareo any a Lyon any a Frantsa amin'izao satria mandeha ny Bocuse d'Or. Ny Bocuse d'Or moa dia tsy inona fa fifananan'ireo chef na ireo mpahandro sakafo mba tonga daholo zareo chef 420 avy amina firenena 420 mifanihana amin'izany hibatany amboara Bocuse d'Or izany. Mariany moa fa andiany fa 17 ity Bocuse d'Or 2019 ity satria efa nanomboka tamin'ny taona 720 ny hetsika fa ilay izy fotsiny dia isaky ny 2 taona no atao. Entsika amin'ilay anarana atao hoe Bocuse d'Or namorona azy tsy iza fa Paul Bocuse izay chef azo lazaina hoe anisan'ny niandra rezina indrindra amin'ny tontolon'ny fandrahoana sakafo raha teo amin'ny tantaran'ny fandrahoana sakafo indrindra fa teo amin'ny gastronomie frantsay irahantsika malaza fa ngezany zany lehilahy zany ary amin'izao moa dia ny zanany Jérôme Bocuse no mitondra indray ny afera zany zany hoe izy zany zao no mikarakara ilay hetsika.
antenaina fa eto Madagasikara dia mety hisy an'izao ny hetsika zany koa eto indray androany mety tsy Bocuse d'Or ny anarany fa mety hetsika hafa mihitsy amin'ny anarana hafa satria isika malagasy koa dia mahana chef maro dia maro mihitsy eto dia mariako fa misy chef malagasy mandeha manatrika an'io hetsika io amin'izao fotoana izao. Dia arak'izao hitantsika zao fa dia mandray vahintsika ato amin'ity fandaharana ity araka ny teneniko teo aloha hoe mety hisy vahiny tampotampoka ho tonga ato amin'ity fandaharana ity zany hoe niza izahana foana hoe tsy voatery hoe mpihira na mpandina hoe mpanao atsika fa ny androany zao tsika dia mahery no vahintsika mpanao hosodoko izy hitantsika amin'izao fa vahiny miaraka amintsika eto i Barack Obama hitantsika ny filoham-pirenena Amerikanina teo aloha vahiny miaraka amintsika amin'izao asa tanana hita fa tena tsara rafitra zao mahery miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana vaovao eto amin'ny MBS izy ity inona ny teny voalohany ianao hoe tonga ato amin'ilay fandaharana anao mpanao sary ny fantaniana tiako apetraka voalohany dia ny tena zavatra mahafinaritra anahy mihitsy ny anontany an'ity fanontaniana ity taloha zao ny ankizy rehefa hoe mianatra tsara raha ankizy mba ho lasa pilote ndray androany ho lasa ingénieur ndray androany dia ianao zany niteny tamin'ny ray aman-dreny hoe anao sary ahoana no mety fandraisany an'izay voalohany. Miarabantsika rehetra aloha zany tratra ny taona 2024 dia miaraba manokana tsika mpanaraka ny fahitalavitra MBS faly miarabanao mihitsy resaka fanaovana sary ny resaka eto izy ity zavatra azo lazaina hoe mbola manavao ny fiarahamonina malagasy arak'izay mavaovao azy zay somary sarotra zany no mametraka an'ity asa ray ity eto Madagasikara raha vao hoe mpanao sary ianao zay mety hoe tsy resaka sary fa mety misy asa mitovitovy amin'izany anisan'ny fanaovana sary somary tsy dia manavanana ny olona ataoko hoe mampalaina ny olona angamba mahely hoe mpanao sary ny olona iny ary ny ray aman-dreny indrindrandrindra ny tena sarotiny amin'izy io ho anahy manokana zany na dia tsy miteny mivantana taminao ary ny fianakaviana na ny olona manodidina anao hita hoe tsy miombo-kevitra izy hoe ho mpanao sary ianao mety antony maro no mampatonga an'izany kanefa ny rehefa resy lahatra ianao hoe ity ny antso ity ny sorom-piainana tokony ho lalovanao dia miankina aminao ihany zay zavatra izay fa ty ho fantaniako hoe mampiditra esa ve le fanaovana sary mampiditra vola amin'ny maha hoe asa anazy aloha mampidi-bola izy fa mety hoe miankina amin'ny atao hoe famatorana kokoa angambe zay no azoko hitondrana an'ilay resaka miankina amin'izay famatorana manao an'ilay asa zay no mety hoe makely na mabetsaka ny fidiran'ilay hoe asa ozy tsika fa hono ny fanaovana sary mantsy tany am-pianarana ohatra hoe tany amin'ny primaire zao misy hoe dessin manao dessin matohizina ampianarana zay no eritreretina hoe teknika zany hoe rehefa aka sary nareo rehefa andika sary dia amena teknika anankiray asina kazy le sary tena izy dia aveo iny fotsiny ny adika eto ohatrany hoe nasasany nampiasa calque rehefa hoe manao sary zay ny fantaniko hoe le sary zany ny tena marina ve teknika sa hoe tena hoe zavakanto satria matohizina ampianarana tany ampianarana mety hoe teknika asa hoe inona ny fahitany mahery an'izay izy io mihitsy ohatrany hoe zanakazo zavatra maniry ao anatin'ny olona anankiray dia io moa zany le lazaina amin'ny fiteny mahazatra hoe fanomezam-pahasoavana zany hoe talenta tena voajanahary izy io dia anjaran'le olona avy eo no mahatsapa hoe
ananako ty zavatra ty dia mila mitrandraka, mila mpitoboiko zay le zanak'azy ao anatinao zay zany a amin'ny alalan'ny tony hoe fianarana na ataoko hoe anao mijery zavatra ataon'ny hafa fotsiny ara dia efa isan'ny mampitombo zay le zavatra ao anatinao zay zany dia mitaky finiavana koa nefa dia ho anahy zany a ho anahy manokana tena miainga avy amin'izay le hoe talenta zay le izy a dia mitombo ataoko hoe isan'andro na isan'ora mihitsy ara ny fitombony zay zavatra zay a atao anatiko rehefa tena milofy ianao a rehefa tena manana tanjona ianao amin'ny fiainana amin'io zavatra io zany dia afaka tratrarinao zay tianao tratrarina rehetra. Ay zany hoe hita zany hoe memahay a zany hoe taloha zany izy hoe tsy dia mahay fa zao lasa hita hoe io fa memahay a tena hita le zany tena hoe azo hita proof satria le izy koa moa zany zavatra jeren'ny maso a tena hitanao hoe tamin'izany a tamin'ny taloha tamin'ny teninao teo tamin'ny mbola mpianatra tena hitanao mihitsy hoe tena hoe refesina mihitsy zany le talenta hoe tony a zavatra vitako tamin'ny ritondry dia ty a zavatra vitako amin'izao ary tena tsapa mihitsy hoe memikisaka le izy. Ahoana ny ahafantarana hoe memahay a zany lasa mivoaka kokoa ve le sary sa hoe hita hoe mivoaka kokoa ny inspiration? Io aloha zany toka hoe tsy ambaratelo mampanakanto zay zavatra zay. Ianao zany mitady zavatra mahafaly ny olona mitondra fifaliana ho an'ny hafa foana ianao amin'ny zavakanto ataonao a dia ho amin'ny mahery manokana zany a zahako rehefa manao sary a mijery an'izay foana eo ampanaovana an'le izy hoe aiza no hiavahako amin'ity le hoe sary pika hoe mety hoe miainga avy amina photo le izy na le hoe sary pika izy tsika na koa mety hoe le olona mivantana mihitsy no ataoko sary eo dia mitady an'izay le tsy ambaratelo ny fifalian'le olona zay ianao eo ampanaovana sary mba hahatonga an'io zavatra io a le olona tsy mahita hoe inona mahafaly azy atao anatin'ity zavatra fa hoe faly fotsiny amin'izao izy satria hitanao le lakile mahafaly azy ary mitady an'izay no tena ataoko hoe mahampanakanto rehefa manao zavatra anankiray ianao. Ao ary fa tsy antantsony an'le tsy ambaratelo satria zany hoe tsy ambaratelo zany izy tsy azo resahana amintsika mpijery tsy azo resahana aminahy fa nisy tranga anankiray zao teny Andohalo tsy mialonjafy a nisy an'ireo fianakaviana trapahoriana mihitsy nodimandry ireo vato tany nirotsaka teo amin'ny trano maro ireo namoiny aigny inona no fihetsepon'ny mahery eo anatrehan'ireny tranga ireny satria ezahana koa atao anatin'ity fandarana ity mba miresaka ny zava-misy ny actualité misy amin'izao fotoana izao. Amin'ny maha olombelona anahy aloha voalohany indrindra maka lesona foana amin'ny zavatra zay mitranga dia hoe izy amin'izay no mila maka lesona eo ny fanontaniana zany satria matoa mitranga ny zavatra anankiray dia misy antony dia samby tompona andraikitra eto zany tsisy hoe ianona no tena hoe diso fa ataoko hoe ny tsy hiverenana zany intsony zay zany ny zavatra tokony masona amin'izao. Misy ny atao hoe tompona andraikitra misy ny atao hoe olona manan-tsaina eto amin'ity tanindrazantsika ity dia mitodika amin'ny rehetra zany ny teny hoe aleo tsy hiverina intsony zavatra ohatr'ireny aleo tena maka fanapahan-kevitra satria aina reny fa tsy hoe zavatra tsisy dikany reny ataoko hoe amin'ny malagasitsika kolotsaintsika zany hoe sarobidy ny aina zany dia aleo angamba dinihana manokana mihitsy tena hoe tsy haiko za moa zany tsy dia manana fahaizana loatra mandinika ny resaka hoe toerana hoe tany ohatr'izany fa za mihitsy fa misy tena olona voakasika manokana amin'ireny zavatra eny tokony mba tena jerena ny lafiny ara-teknika sy ny rehetrarehetra hoe tsy tokony hipetraka intsony ve ny olona na hoe tokony misy fepetra raisina ara-teknika indrindrandrindra hoe ahoana mba tsy hiverena an'ireny intsony misy zavatra tokony amboarina ve satria ny zavatra mahafinaritra koa ny mipetraka amin'ny toerana avo ataoko hoe afaka sorohana ny zavatra ohatr'ireny fa maninona miandro hoe misy aina fohy foana ve ny eto amin'ity firenena ity zay vao hoe maka fanapahan-kevitra tsika. Dia raha mahery zao inona no projet atsoatsy misy hetsika ve inona niketrika amin'izao? Ny tanjon'ny mahery manokana manana fikasana zay
anao zavatra goavana eto amin'ity tanindrazantsika ity tsetsatsiaritra ny ilazako hoe nivondrony izay mpiangaly manokana ny resaka portrait zany hoe nanangana fikambanana zay anao etsika goavana zay mieritreritra ny anao zavatra goavana amin'ny alalan'izay le hoe fivondronanay mpanao portrait zay zamy fa tsy maintsy hoenitsika atsoatsy eny amin'ny tontolo rehetrarehetra eny izay ngamba ny amin'nytianako azy fa zamy fa afinaritra ny zavatra hojerentsika atao anatin'ity fandarana ity fa dia samy ho ela velona daholo. Soratsika maherina naiky mivahiny voalohany teto amin'ity fandaharana sehon'ny herinandro ity zao zareo tapitra amin'ny fandaharantsika androany amin'ny herintsika ho tantarainareo indray hoe aiza no anaovantsika ny weekend, aiza ny mety misy hetsika hafa, aiza ny mety fanatanjahantena tokony hojerevana, aiza ny foara tokony vonjena amin'ny herinandro dia isy vahiny hafa koa avy eto tapitra amin'ny fandaharana amin'ny herinandro ray fotoana veloma daholo eo.